Fa mbola teo amin'izay baolina kitra izay ihany ho an'ny AS Adema kosa dia raraka rehefa resin'ny Araresity avy aty Zimbabwe tamin'isa 3-0 tao mahajanga ihany koa ty ekipa ny Tsiranam-piaramanidina Ivato ity. Raha ny lalao tamin'ny ankapobeny dia azo lazaina hoe nanatombo ry zareo Zimbabweanina tamin'ity fihaonana ity teo amin'ny fidirana voalohany, nefa dia isika malagasy no nitarika tamin'ny isa 2-0. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nahay nanova tetikady ary nahay ny lalao tao amin'ny kianja sentetika ao amin'ny kianja Rabe Mananjara zareo vahiny ka dia nahatafiditra baolina 3-0 izao izy teo amin'ny fidirana faharoa izay nitondra azy ho any amin'ny ampahenina amby folo ndalana efa nandresy tamin'ny 3-0 zareo tapabolina lasy izay tatsy arary. Izay zany no vaovao mahakasika ny baolina kitra manohy ny lalan'ny Knapsa Sport tapitreo ny lalana ho an'ny AS Adema. Fa iverina eto Antananarivotsika amin'ny fiadinan'ny tompondakan ny ligina Analamanga ho an'izay baolina kitra izay nitarika vonjomaika ny LGK Plus taorian'ny andro fahaefatra nitanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity. Taorian'ny nandreseny tamin'ny isa 1-0 ny ekipan'ny FC Sabnam manalakamisy teo tetsy amin'ny kianjan'ny Larby nandritran'ny andro fahaefatra ny fiadinan'ny tompondakan Analamanga taranja baolina kitra Sokajy division voalohany dia mitarika vonjomaika amin'ity fifaninana ity ny ekipan'ny LGK Plus. Baolina tokana tafiditra Dino teo amin'ny minitra 12. Niezaka nampitombo ny elanelan'isa ihany ny ekipan'ny LGK Plus taorian'io saingy tsy nentina tafiditra baolina mihitsy na dia nanindry tanteraka ary. Nampitaraina azy ireo moa ny aratsiny ity kianja ny lalaovana ity. Marihana fa manana isa 7 ny LGK Plus amin'izao fotoana izao rehefa nahazo fandresena 3 sy faharesena 1 tamin'ireo lalao 4 nataony. Nanaraka io kosa dia nisairan'ny Mama FC ny ekipan'ny Tana Formation ka nivoatazo ny Adsala Rainuray. Ny ekipan'ny Tana Formation nefa nanokatra ny isa teo amin'ny fizaram-potoana voalohany taorinan'ny penalty tafiditra Dino. Nampiseho favinoana anohitra ny ekipan'ny Mama FC teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Nisy vokan'izany rehefa nanasala nisa Iroda. Nanomboka teo dia ny famalina amin'ny fanafiana samy tokony hatafiditra baolina fanampiny ihany rotota tao anatin'ny 15 minitra farany saingy nikoropaka. Ho an'ireo lalao roa voalohany natao tamin'ity andro ny alakamisy ity kosa dia nomotsan'ny ekipan'ny Iskafot IFC tamin'ny isa 3-0 ny ekipan'ny AS Saint-Michel. Vokatra izay tsy natao apagaga intsony taorian'ny nandresen'ny AS Adema ny ASSM tamin'ny isa mavesatra 12. Ankoatr'izay dia resin'ny ekipan'ny Kospienne tamin'ny isa 1-0 ny ekipan'ny Kosfa. Ho fiarah-mientana amin'ny ekipan'ny Knapsa Sport sy ny AS Adema izay ny lalao tany Mahajanga moa dia tsy nisy lalao natao teto Analamanga tamin'ity farany herinandro ity.